Manonona ny fiadanan'ny tompo ary miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo amintsika tsirairay avy indray amin'izao fotoana ny fizarana ny tenin'Andriamanitra izao. Alohan'ny izarako ny tenin'Andriamanitra amintsika tsirairay avy ry havana malala dia manasanao hiara hivavaka hiaraka amiko. Ry Andriamanitra tsara indrindra mbola misaotra anao raha mbola nomenao izao fotoana izao indray ahafahana mampita ny hafatrao manambara ny teninao. Eto tompo malala dia mangataka ny fanahy masonao mba hirotsaka ao anatin'ny tsirairay avy ary mangataka ny fanahy masonao koa mba hanositra ny lelako ahafahako mampita ny hafatra izay tianao hampitaina amin'ny havana amin'ny namana. Ka mihintsy manantena tompo malala fa efa manatrika eto anao amin'izao fotoana izao ary mangataka aminao koa mba hanokatra ny masom-panahy ny tsirairay avy ahafahany mandray izay teny hampitaina amin'ny tsirairay avy. Mankasitraka tompo malala. Aleluia. Amen. Ny fizarana izay ho ataoko dia ny fizarana fampianarantsika moa amin'ity volana dia mitondra ny lohateny hoe ny fanompoana ka mikasika an'izany indrindra ny fizarana izay hoentiko amintsika anio. Andaontsika hijery ny tenin'ny soratra masina atao arak'izay voasoratra tamin'ny Romanina 12:1-12 ka 12. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Mazotoa fahazamalaina ary aoka fanafo amin'ny fanompoana ny tompo, mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana. Arak'izany tenin'ny tompo izany dia ny tompo eto no mametraka fiantsoana, mametraka fitakiana asa amintsika tsirairay avy. Manao antso Andriamanitra eto, mitondra ny apelany izy ka ho anao izay vonona, ho anao izay voantso dia ianao ilay olona anankiray miara-miasa amin'ny tompo ianao ilay nanety tena hiara-hiasa amin'ilay Jesosy Kristy tompontsika. Ny fanompoana dia midika fa fanaitretena. Ny fanompoana dia midika fa fiarahana manao ny asa amin'ilay Jesosy Kristy tompontsika. Amin'izao ianao voantso izao dia efa ao aminao Jesosy Kristy, efa miara-miasa aminao izy, miara-manjohy amin'izay rehetra ataonao. Ka eto ny tompo dia mitoetra ao anatinao ary mampita sy mampatsiahy ianao isan'andro isan'andro amin'ny fiainana fanomponao ny tompo. Mazotoa fahazamalaina ary aoka fanafo amin'ny fanompoana ny tompo. Aoka hirehatra ao anatinao izany fanaovana ny asan'Andriamanitra izany. Ny asan'Andriamanitra dia mandalo fizedrana, mandalo fotoana, mandalo zavatra maro izany fanompoana izany. Ka eto ny tompo dia miteny ho anao izay voafidiny, ho anao izay namaly ny antsony, ho anao izay nantsony, dia eto ny tompo dia miteny aminao ankehitriny
fa mila ianao mifaly, mila ianao manana fanantenana, mila ianao maharitra amin'ny fahoriana, indrindraindrindra fa amin'ny fivavahana. Aza mikely aina amin'ny fivavahana, manana fanantenana amin'izay rehetra tao, satria efa ny tompony miara-miasa aminao. Aza manana eritreritra ninina ianao hoe izao na izao, fa ny tompo dia efa mametraka laminasa aminao. Ka ninona ady sarotra, ninona fisedrana mahazo anao dia tadidio foana fa ny tompo no miara-miasa aminao. Ny tompo efa nametraka laminasa ho anao. Ka izay rehetra ataonao amin'ny asa fanompoana an'ilay Jesosy Kristy tompo dia tadidio fa ny tompo mihitsiny no efa nametraka an'izany fiaraha-miasa izany. Ka aoka ianao hanana faharetana, aoka ianao hanana fifaliana mandrakariva amin'ny asa fanompoana an' Jesosy Kristy tompo. Andao angevaka ny Galatiana 4:20 hoe voaombona miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana aho, ary tsy izaho intsony no verina fa Kristy no verina ato anatiko. Fa izay ivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia ivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra, izay efa tia ahy ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy. Eto ry havana malala, rehefa miditra ao anatin'ny asa fanompoana ny Kristy dia miara-miaina amin'ny Kristy, miara-mitondra an'izay zavatra hoentin'i Kristy. Ka eto ny tenin'Andriamanitra dia tena miteny amin'izany mihitsiny, satria miara-mizaka ny hazo fijaliana amin'ny Kristy ny olona anankiray voantso miaraka aminy, ary miara-miaina amin'ny Kristy. Kristy no miaina ao anatiny, Kristy no fahavelomany, Kristy no mitoetra ao anatiny, Kristy no mametraka ny laminasa ao aminy. Ka tsy manana ahiahy izy na inona satria Kristy no efa mampanantena, Kristy no efa mametraka vato fehizoro ao anatintsika tsirairay avy. Ka ninona fahorintsika, ninona sedra mahazo antsika dia tadidio fa i Kristy dia efa ao anatintsika, miara-miasa amintsika, manjoy antsika amin'izay rehetra ataontsika, ary Kristy tsy hamelantsika izany na amin'inona na amin'inona. Ka aza manana ahiahy ianao amin'izay rehetra ataonao eo amin'ny asa fanompoanao, na mety izany na tsy mety izany, na amin'ny mpifaliana izany na amin'ny fahoriana, na misedra ady ianao na inona zavatra manakana anao amin'izany asa fanompoana izany, dia tadidio fa i Kristy dia efa hatramin'izay no ny antsony anao dia efa mitoetra ao anatinao izy, ka miara-miasa aminao izy. Ka ninona dia aza manana fisalasalana fa ataovy ao anatin'ny saina fa Kristy no miasa ho anao. Ianao dia efa nantsony hiara-iasa aminy, ka efa miara manao ny asa fanompoana miaraka amin'ny Kristy ianao izany. Dia mila ampiasainao izany asa napetraka Kristy aminao izany. Tsy hoe rehefa miara-miasa aminao Kristy na nametraka asa ho anao Kristy dia mieritreritra ianao fa tokony hipetrapetraka na tokony tsy eritreritra intsony na tokony tsy handalina intsony,
fa efa napetraka Kristy eo aminao ny asa sy ny alalana ahafahanao fa mila hoentina, mila mitadavina mba hitombo mandrakariva ny asa fanompoana mba hitatra bebe kokoa ao anatinao izany asa fanompoanao izany. Andao ange vaketsika ny Jakoba 2:5-20 hoe fa maty ny tena raha tsy misy ny fanahy ary maty toy izany koa ny finoana raha tsy misy ny asa. Tatsika fa ny asa fanompoana dia mila ampiasaina, mila hitarina fa tsy hoe rehefa nivavaka za, rehefa nanao asa soa za, rehefa efa nanao ny zavatra rehetra, efa nanaja ny didy rehetra dia mionona, fa mila ampitomboana mandrakariva ny asa izay nampitoerin'ny tompo anao ao anatinao. Mila ampiasainao ny fanahy masina izay ao anatinao ao mba ataonao mafana tsara, ataonao midonaka mijololoha, misetroky ny hafanana, ny fanitarana, ny firedareda ny asa fanompoana ao anatinao. Rehefa ampiasainao ny fanahy izay ao anatinao dia miseho ivelany amin'ny ara-nofinao izany, miseho amin'ny tenanao ny fahavononana, ny fanananao ny asa, fanananao an'Andriamanitra miaraka aminao, miseho amin'ny ara-nofinao izany rehefa nampiarinao tamin'ny ara-panahinao izany asa fanompoana izany. Ny asa koa, ny tadio ry havana fa ny fahavalontsika koa dia mikatraka lalandava mitady olona izay hiara-iasa aminy, mitady olona izay hampanaovy ny asany. Ny fahavalo dia miezaka mihitsy manao mihoatra andrebirebena amin'ny sainy tsirairay avy mba hiditra ao anatin'ny valan'ny fiaraha-miasany. Ka ianao rehefa tafiditra ao amin'ny valan'ny devoly ianao dia izao, efa anazy ianao izay, efa izy no maniraka ny asa izay hampanaovina ianao, ka ninona asa tiany hampanaovina anao satria efa azony ianao, efa natsony ianao dia namaly azy, efa nanaiky azy ianao, dia izao hampanaovy ny asany ianao. Ka na dia reraka azy ianao, na dia efa miainao ary hamonanao mihitsy moa izany no tanjony, andatsanao ny tanjony satria tafiditra amin'ny valan'ny devoly ianao, tsy nazaka, tsy nampiasa ny firabirabiana izay nataony taminao ianao dia tafiditra ao anatin'ny fiaraha-miasany. Ka rehefa tafiditra ao ianao dia tena ampiasainy. Rehefa reraka ianao dia mbola japiny ihany miasa, mitaraina ianao, mifony ianao, mangataka ianao, reraka ianao fa izy imehezana ianao. Inona ozy ndraraiko anao na reraka ianao, inona ndraraiko an'izay fonanao, miasa ianao, miasa ho anahy ianao satria efa nanaiky ahy ianao dia mila miasa amiko. Na maty ary ianao tsy rarahako ianao fa mila miasa ianao amin'ny asa izay hampanaoviko anao.
izay ry havana no fiafarany ny olona manaiky ny Satana amin'ny fiarah-miasa aminy. Maro ny asany devoly rehetra fa ny fiafarany dia ampisehovany devoly anao izany faharatsiany izany rehefa mangataka aminazy ianao fa tsy vitanao intsony. Reraka ianao tsy afaka manao ny asany, mba nomeo fotoana kelaka n'aina fa tsy manome anao izany izy. Lasa nomeny anao, latsalasa amin'ny fimehezana nomeny anao. Fa izao ilay Tompo Kristy izay nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana dia tsy mba manao an'izany. Rehefa natsony ianao niara niasa taminy, rehefa natsony ianao nomeny anao ny fahefana ahafahanao miara-miasa aminy dia izao. Rehefa mitaraina aminy ianao dia mihaino anao izy. Rehefa mitaraina ianao fa reraka dia manome fialan-tsasatra ho anao izy. Rehefa mitonga ianao mifona aminy, hiverina aminy, hiditra ao amin'ny toerana izay niantsony anao dia izao. Kristy dia mamela antsika foana ary manambitamby amin'ny teny feno fitiavana, feno famindrapo. Ka noho izany dia hoy tompontsika ao amin'ny Luka 5:5-10 hoe tsy avy antso ny marina aho fa ny mpanota mba hibebaka. Rehefa nahatsapa ny fahadisoanao ianao, rehefa hitanao fa diso ny lalana izay nalehanao na inono ny antso dia izao. Hitanao ihany ny lalana miverina tany amin'ilay Kristy dia ny fony ianao fa nandray anao Jesosy. Ary mbola nomeny teny mamy ianao, nomeny teny ianao hoe tsy avy antso ny marina aho fa ny mpanota mba hibebaka. Ka isika rehefa manana izay fanaiketena mahalala ny fahadisoantsika isika ka mangataka ny fifonana eo anatrehan'ilay raintsika tompontsika dia izao. Tompontsika dia mandray antsika foana. Mivoha foana ny varavarana hidirantsika satria efa nomeny alalana tamin'izany isika, nanao ny antso avo ilay tompontsika mba hidirantsika ao amin'ny asa, fiaraha-miasa amin'ny fanompona miaraka amin'ilay Jesosy Kristy tompontsika. Ka noho izany dia aza manana fisalasalana fa tsara ny mandray ny antso ny Tompo. Aza reraka amin'ny asa fanompona, aza mora kivy amin'ny asa fanompona fa ny valisoa be ho azonao any amin'ny Kristy dia fifaliana ho anao sy ny ankohonanao, ny manodidina anao, ny firenena izay iainanao. Dia misitraka n'izany valisoa izany daholo. Ka aza kely aina manao ny asan'ny Tompo, miara-miasa amin'ny Tompo satria ianao efa olom-boafidin'ny Tompo ianao, efa nomeny anao izany hoe ry mpanompo mahatoky ny Jesosy Kristy izao sy anao satria efa nanao ny fanetretena nanantona azy namaly ny antsony. Dia isika ilay mpanompo mahatoky
aza reraka, aza kivy, fa ny tompo efa ao anatinao, miandry anao izy, miandry anao izy hampitatra ny asa izay efa napetrany ao aminao. Ka zao anio ny tompo dia mitoetra ao anatintsika tsirairay avy, ary efa mametraka ny laminasa izay ho tanterahantsika tsirairay avy. Efa maro ny asa nampitoery ny tompo, napetraky ny tompo ho amintsika. Ka ninona fahasarotan'ny lalanao, ninona sedrasedrainao dia tadio, fa efa ao anatinao Kristy, ka tsy maintsy mandresy ianao. Ny tompony efa mampanantena anao, fa tsy maintsy mivoaka mpandresy ianao rehefa manao ny asa fanompoana ny Kristy. Aza manao tahaka an'ilay olona hoe nanangom-bokatra, ka rehefa naangona maro dia tsy nieritreritry ny anodina ny vokatra, fa ny tao anatin'ny sainy dia hoe aleo aloha hohanina ireto, fa avy eo indray manangona. Tsarovy ry havana, fa ny teo-panahy sy ny toe-panahy izay napetraky ny tompo ao anatintsika dia tsy napetraka ao anatintsika fotsiny, fa napetraka izany mba ahodina, napetraka izany mba ampitomboina, fa tsy hoe rehefa napetraka ao aminao ny fanahy dia mionona amin'izao ianao, fa mila ampiasaina, mila ianao mampiely an'izany asa izany, izay ilay hoe mila ahodina ny vokatra, fa tsy hoe nangonina dia lasa natao fihinana fotsiny, dia avy eo indray vao hipenipenina hitady hanangona. Fa rehefa nanangona ianao ka nahodinao iny dia lasa miboiboika, lasa maro ny vokatra azonao, sady lasa sady mihinana ianao no mampiodina ianao no manangona, lasa fifaliana ho anao no manao an'ilay asa, lasa fifaliana ho anao, fahafinaretana ho anao no mitady foana hoe inona raha mbola raha ampitombona kokoa noho ity fihodonan'ireto asa reto, fa mahafinaritra fa mihery ny asa, mandeha ny asa. Dia tahaka izany ry havana, ny asa tian'ny tompo ho ataonao, satria efa napetrany ao aminao izany. Efa miara-miasa amin'ny tompo ianao, fa mitoetra ao anatinao ny tompo. Ka noho izany ampiasao izany asa izay napetrany anao izany, ampiasao mba hiely amin'izao tontolo izao, mba hiroborobo ho fantatry izao tontolo izao fa ianao dia voahantsona noho ny asa fanompoana. Ka niza mandray any asa izay omenao dia efa manao ny asa miara-miasa amin'ny Kristy koa izay. Ary fifaliana ho an'i Kristy tompontsika no mahita antsika manitatra ny asantsika. Ry mpanompo mahatoko izy, fitao ny iraka, fitao ny asako.
aza kely aina, aza mora kivy, fa vitao ampifaliana, ampanatretena ny asa fanompoana izay ataonao, fa Kristy no efa ao anatinao. Kristy no efa miasa ho anao. Ny asa napetraka ho anao dia mila hitarinao foana, ary mila koa ianao mahatsapa ny fifalian'i Kristy aminao. Rehefa faly aminao Kristy dia tadio fa mandeha mihodina ny asanao, dia ianao koa manana fifaliana, satria izay fifalian'i Kristy izay no fifalianao, satria efa ao anatinao Kristy. Kristy velona no miaraka aminao, ka manana fifaliana sy fanantenana ianao, dia ny tombo koa faly aminao. Tena faly aminao izy satria ianao ilay mpanompo mahatoky, na vita ny asa dia izao, anio ny tompo dia miteny aminao hoe: hoy ny tompo taminy, tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky, nahatoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko ho mpanapaka ny be. Midira amin'ny fifalian'ny tomponao ry mpanompo tsara sady mahatoky, nahatoky tsara. Averin'ny tompo aminao izany teny izany, satria ianao dia mpanompo mahatoky. Natokizan'Andriamanitra ianao tamin'ny asa izay nomeny ianao. Sady mahatoky ozy izy tamin'ny kely ianao, satria nahatoky ianao tamin'ny antso izay nahintson'ny tompo anao, nanaiky ianao tamin'ny asa izay nampanaoviny ianao. Dia izao, nahatoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko ho mpanapaka any be. Izany nahatoky tamin'ny kely ianao ka ho tendreko izy ho hanapaka ny be, midira amin'ny fifalian'ny tomponao, satria faly aminao ny tompo. Ry mpanompo tsara sady mahatoky, dia izaho sy ianao izany. Anio ny tompo dia miteny ianao amin'izany. Mifalia fa efa faly aminao ny tompo amin'izao fotoana izao. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany hatramin'ny taloha ho mandrakizay. Amen. Dia noho izany dia hiarivavaka amin'izay hafatra men'ny tompo izany isika. Ry Andriamanitra tsara indrindra, misaotra anao no omenao izay fampianarana izay. Nisy manantena tompo fa efa nanokatra ny masom-panahiny tsirairay avy ianao, ka napiditra an'izay hafatra izay ao amin'ny tsirairay avy, ka ho raisiny ara-piariny ary vonona izy hiara-iasa aminao. Misaotra tompo malala-be tio, tompo malala-be famindrapo, tompo malala-be fitiavana. Makasitraka indrindra tompo. Amen.